Mamirina fiarabanantsika tsirairay avy manonona fiadanan'Andriamanitra ho anao. Omeny tompo fiadanana izy rehetra miatso saina rehetra tonga eto. Amen. Mafy be zantsy. Mba fifankazaonam-po dia mifandray tanana kelyntsika. Mitsangantsika dia mifandray tanana amin'izay manodidina anao. Mitsangantsika izay mba manodidididina anao eo. Jesosy mamonjy isaka mifankahita mifandray tanana foana. Efa lasa ny corona dia afaka mifandray tanana. Sady mifampitsodrano hoe ho tahiny tompo a meny tompo fiadanana. Alleluia. Dia raintsika rehetra ary Jesosy fahatongavanao eto dia andraisanao zavatra androany. Izay zavatra rehetra ilainao dia ao amin'Andriamanitra daholo. Fanasitranana tena Jesosy ny dokotera ambony dokotera rehetra, ary hatramin'ny aretina tsy sitrapanafody, ny aretina izay tsy nahitana fanafany. Rehefa miasa Jesosy tsy isy mahazaka azy tsy hiasa. Hainy atao manasitrana an'izany. Manaova amen. Eto ampendohantsika dia hivavaka ho amin'ny marary rehetra. Mino venao fa hainy Jesosy manasitrana anao. Raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy mivolaza hoe izao ny Jehovah izay mahasitrana anao. Alleluia. Misy andininy anankiray eo amin'ny Baiboly hoe ary nositraniny avokoa izy rehetra. Misy teny fikasana mahafinaritra mamelona fanantenana ny lazain'ny tompo hoe mankanesa ty amiko nareo rehetra miasa fantatra mavesatretana izao no ame anareo fitsahara. Alleluia. Mangata fotsiny hoe tompo ao mamindrafo amiko ianao sitrano ny aretika. Tsangantsika ataovy amin'ny faritra mararanao ny tananao dia mangata famindrapo amin'Andriamanitra. Vavaka tsika izao. Andriamanitra nasitrana anao mamindrafo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, mamindrafo amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, mamindrafo amin'ny mpendraikitra rehetra, mamindrafo aminay tsirairay isam-batan'olona. Ny diakapoka taminao Jesosy eo manasitrana ny aretina rehetra. Ny anaranao manasitrana ny aretina rehetra. Ianao no efa nomena ny fahefana rehetra. Mpanasitrana ianao na aretin'ina na aretin'ina, hatrany amin'ny tsokatra, hatrany amin'ny taolana, hatrany amin'ny nofoka, hatrany amin'ny hoditra, hatrany amin'ny atoka ataizataiza, hatrany amin'ny raha dididina amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanasitrana ny anaran'i Jesosy manasitrana, ny anaran'i Jesosy manasitrana. Saotra betsaka Jesosy eo. Alleluia. Ianao no andiamanito, ianao no mpanasitrana. Ianao kasitrana yame. Averitsika ny rapandiam-ponao. Ianao no Andriamanitra, ianao no Andriamanitra. Ianao no mpanasitrana na defari dirida ianao kasitrana yame. Amen. Makatoerantsika. Alleluia.
mety tompolo ateny mamelona fanantenana indray antsika amin'ity androany ity. Jesosy a dia mamany fatorana rehetra. Averiko indray, Jesosy dia mamany fatorana rehetra. Manana finoana fa ninninona fatorana geja mahazo anao dia midiny eto ny tompo androany amaza ny fatorana rehetra izany. Ka raha miala eto anao dia olonafaka, lehilahy afaka manao valelo ny lehilahy rehetra, vehivavy afaka. Jesosy mamonjy. Tao amaky an'ireto andinina ao amin'ny Isaia iretisika ety am-piandohana. Isaia 2:20 andiny 4 sy 7 ary 9 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Milaza ny amin'i Jesosy ety Isaia 2:20 andiny 4 sy 7 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Isao Jehova no efa niantso anao tamin'ny fahamarinana ary tantana ny tananao sy aro anao aho, ka mianao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa. Ampahiratra amin'ny mason'ny tsamba, amoaka mpifatitra ao hatramin'ny maizina, ary izay mipetraka ao maizina hiala ao an-trano famatorana. Izao ny Jehova, izao ny anarako, ka mifoninary tsy meko ny hafa, na mifiderana ho an'ny sarin-javatra voasikotra. Alleluia. Ampahiratra amin'ny mason'ny tsamba, amoaka mpifatitra hiala ao anatin'ny tany maizina, ary izay mipetraka ao maizina hiala ao anatin'ny trano famatorana. Jesosy riavana no anao an'izany. Isaia 2:20 andiny 1 sy 2 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mifoaza, mifoaza, tafio ny herinao resinao, tafio ny fitafianao tsara tare ry Jerosalema ao, tanàna masina, fa tsiditra aminao intsony izay tsy voafora sy maloto. Antsano ny vovoka hiala amin'ny tenanao, miareraka mipetraha ry Jerosalema, vao ny fatora amin'ny tendanao ry zanaka vaviny sinao. Tapany farany, vao ny fatorana amin'ny tendanao ry zanaka vaviny siona babo. Tamin'ny andro ny fahababoana taloha, tamin'ny andro ny sen'ny fahababoana, dia eo amin'ny tenda no fatorana. Ohatra hoe maka olona avy aty Antananarivo ho alefa any Tamatavy, dia mandeha tongotra ireo dia fatorana ny tenda ny tahaka ny famatotra kravaty, fatadiny ireo no anaovana an'izany, ary dia fampitohitohy lavabe zany. Dia ty tady anankiray ty mifatotra amin'ny anankiray, dia mbola mifatotra amin'ny hafa, dia mbola mifatotra, ary ny tanana ihany koa dia fatorana. Dia lasa mandeha manao lara mantsoy ho any amin'izay toerana hitondrandreo olona mpamabo. Tena mijaly, fadiranofana, mitovy amin'ireny biby redy eo amin'ny tenda. Eto anefa Andriamanitra dia milaza hoe vao fatora amin'ny tendanao
ry ziona babo ry zanaka vaviny ziona babo dia androaniko amlaza aminao amin'ny anaran' Jesosy hoe aoko vahana androaniko io fatorana amin'ny tendanao babony devoly ianao babony satana ao ambany vahoan'ilay ratsy ao ambany vahoan'ny devoly afato ny tendanao dia tsy afaka mikofoka tsy afaka metsika tsy mahavita na inona na inona andevotsiny sy ampahoriny fa androany aoko vahana zany fatorana amin'ny tendanao zany aoko vahana fatorana amin'ny tananao Jesosy ihany no mahay an'izany Andriamanitra tena niraka an' Jesosy ambahiratra amin'ny mason'izay rehetra jamba na ara-nofo na ara-panahy na nihiraka an' Jesosy izy anafaka izay rehetra ao anatin'ny trano maizina sy ao anatin'ny trano famatorana amahany zany sy analany zany asan' Jesosy zany anisany ampidinan'Andriamanitra an' Jesosy tety ambonin'ny tany ny anao an'izany famahana ny olo ao anatin'ny trano maizina zany ao anatin'ny trano famatorana zany ary anafaka amin'ny fatorana eny aminy ka atonga azy ho lehilahy afaka sy vehivavy afaka anisany anankiray ianao zay mbola misy fatorana rehefa azaran-dratsy maro mahamatotra mangejana tsy ahitanao fanafany zany miezaka ihany ianao fa resy anady ny olona babo mantsy dia olona resy anady ianao resy ny devoly ianao dia tsy afaka mikofoka mihitsy amin'izany mihoatra ihany ianao amin'ireo karazana fahazaran-dratsy manao ezaka ihany ianao fa tsy mety tafavoaka mampanantenanao Jesosy androany fa androany fotoana farany anana ny fahavalonao anana izay mamatotra anao fahefana fa Jesosy androany no anafaka anao amaina mafy be zany amaina mafy be zany manana fanantenana fa afaka ianao satria Jesosy mpanafaka ilay tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona izay malaza hoe raha ny zanaka manafaka anareo ho afaka tokoa ianareo za mihitsy nahatongavan'i Jesosy tety ambony tany ary zany no namezany ainy zany nanotsahan'ny randy mba hanafaka anao nahoana ianao no tonga mivavaka eto amin'i Jesosy mamonjy ihany kanefa mbola tsy voavonjy mitondra ny anarana hoe Jesosy mamonjy fa mbola voafatotra mampalahelo ianao fa anarana fotsiny tahaka ny anarana hoe rain-tavy nefa izy mahi randremanala nefa tsy manana diariary zato izy anarana fotsiny ihany tsy nandray lasa anarana fotsiny ihany hoe za Jesosy mamonjy za zanaka Jesosy mamonjy za mivavaka eny amin'ny Jesosy mamonjy nefa na amin'ny fianakaviana na amin'ny mpiaramonina na dia ny tenao hoe izy dia mahafantatra fa mbola tsy voavonjy ianao mbola voafatotra atoranao ny lalana androany Jesosy rery any Jesosy nitoriana eto amin'ity toerana ity Jesosy manafaka amin'ny fatorana rehetra averiko ndray e Jesosy manafaka amin'ny fatorana rehetra na fatorana everinao fahokely io na fatorana everinao be io dinina fatorana gadra fahazaran-dratsy fatorany devoly mahazo anao androany mampanantenanao ao fa raha hivavaka anao dia hivavaka ho anao koa zay ary dia hanendranao ny tanany Jesosy any anapatapaka ny fatorana rehetra amin'ny anarany Jesosy zay manirana zany dia manao amainina daholo ry havana malala tao anetrerentsika fa tsy hankasitrahany Jesosy mihitsy ny olona zay natsangany ka hoe mbola ho voafatopatotra arao ny tantaran'ny Zakaiosy ao amin'ny Jaona toko 1:10
Lazarosy azafady. Lazarosy ilay natsangany Jesosy tamin'ny maty. Manomboka amin'ny 5:40 ka hatramin'ny 4:40. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany. Jaona 1:10. Hoy Jesosy tamin'ny Marta zany, tsy voalasako fa raha ianao dia hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Dia nisoko ny vato teo amin'ny toerana izay nametrahan'ny maty. Ary niandrandra mason'i Jesosy ka nanao hoe, raha eo misaotra anao aho fa efa miaino ahy ianao. Ary fantatra fa miaino ahy ianao, fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa no vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba inony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany, nisy fehipaty ny tongony, sady voafemosara ny vavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, fa hao izy, avelao andeha. Averiko indray le hoe, fa hao izy, avelao andeha. Hoy zay amantsyanareo hoe tsy akasitrany Jesosy hoe olona mba efa natsangana tamin'ny maty mbola voafatipatotra, efa vita batisa mbola voafatipatotra, efa mba kristiana ihany fa mbola voafatipatotra, mba mananarana mpivavaka ihany fa mbola voafatipatotra. Tsy akasitrany Jesosy zany. Ity tantarany Lazarosy tia manamarika an'izany. Maty Lazarosy ary dia tonga Jesosy, tsy hoe andeha hanatitra voninkazo na andeha mba hitomany any amin'ny fasana na mangy fasana, fa tonga Jesosy hanao fahagagana. Tsy nino ny anabaviny, fa hoy Jesosy hoe, raha ino anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Ny olona mindriavana mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Izavy ny tia hita ny voninahitr'Andriamanitra, manana finoanan'Andriamanitra. Hoy Jesosy, raha ino anao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Nivavaka tamin'Andriamanitra Jesosy. Ary niteny teo amin'ny fasana hoe, ry Lazarosy mivoa. Niaraka tamin'izay nira tamin'ny mason'ny Lazarosy tao am-pasana. Alleluia. Dia nitsangana tao am-pasana teo amin'ny farafara amin'ny fasana izy. Alleluia. Dia niakatra tamin'ny totohatra avy tany amin'ny fasana izy. Alleluia. Tafatsangany Lazarosy. Fa indro, atao hoe indro kely nefa tena zavatra lehibe, fa tsy mba nahavelany Jesosy maty rehefa nitsangana dia najanony tao anatin'ny fasana ny lamba, ny mosoara. Nanana fahefana Jesosy nanala ny lamba teny aminazy, ny anjely dia takizany koa ny mosoara, dia napetraka tsara tao, nanampy azy ny anjely tamin'izany. Fa Lazarosy kosa dia tsy nanana an'izany fahefana zany, tsisy anjely koa afaka nanampy azy tamin'izany, fa mbola miaraka tamin'ny lamba-paty nivoaka avy tany, tsambikimbikina. Ny any amin'ny jiosy matsy dia tsy mitovy amin'ny aty amintsika hoe lamba anankiray no amatorana ny olona, fa lamba lava be. Dia iny ihany no ahodikodina amin'ilay maty, ahodikodina amin'ilay maty, manam-pahatonga eny amin'ny tongony. Noho izany dia mbola voafatitra tahaka izany Jesosy raha niala avy tany, niseho tamin'ny vahoaka. Mety betsaka no nitsoaka, betsaka no natahatra, fa nisy ihany nijanona teo. Tsy nety tamin'ny Jesosy mihitsy zany hoe Lazarosy andeha ho eny an-tsena, andeha hody any an-tranony, hitsambikimbikina miaraka amin'ny lamba-paty. Tsy mety tamin'ny Jesosy zany. Lazarosy mbola miaraka mosoara eny aminy, andeha hiseho vahoaka. Tsy mety tamin'ny Jesosy zany. Fa hoy Jesosy ny laza, fa hao izy,
vao izy ianao ihany ko dia zao tiany Jesosy hofahana ianao androany ny fatorana amin'ny vavanao ny fatorana amin'ny tongotrao ny fatorana amin'ny tananao ny fahatrareta amin'ny tenanao tiany Jesosy voafatanteraka ianao androany tsy akasany Jesosy zany hoe kristianina mbola voafatotry ny lainga amin'ny vavany misy karazan'olona mbola mpandanga mbola mandanga vararaka mbola tramondanga manita desaka zany mbola mamaty olona resaka kely ohatrany fahitariny indrindra rehefa izy te ampiady olona zay na indrindra le izy te rere zay te mba izaozao hitariny resaka atsiny carboneta mandanga zany mandanga zany de mamatotra olona maro fandroany Jesosy tsy mankasitraka an'izany famatoranao zany fa tahaka nama lazany Jesosy hoe vao fatorana amin'ny vavana de vany Jesosy koa fatorana amin'ny lelanao androany amolotrao androany amin'ny vavanao androany mba olona marina ianao misy karazan'olona voafatotry ny devoly-ko ny vavany amin'ny fanaratsiana manaratsy olona amin'ny fosa olona tsy manandraraha fa tsy zany izy manala baraka olona voafatotry n'izany izy tsy mahita ny tena antsony fa raha anala baraka sy fosa sy anaratsy olona anazy zay mbola fahatorana avy amin'ny devoly zany tsy tiany Jesosy andendeha ho any am-piangonana ho any an-tsena hiaraka amin'ny mpiaramonina ianao nefa miaraka amin'ny fatorana amin'ny vavanao fa tiany Jesosy ianao androany ho afahana tanteraka ho afahana tanteraka ho afahana tanteraka raha lasana bavy androany fotoana zay anafahananao tanteraka misy karazan'olona zay mbola voafatotra ihany ko ny tongony mbola mandeha makany amin'ny balina voafatotra ny tongony mbola mandeha makany amin'ny vehivavy janga voafatotra ny tongony mbola mandeha makany amin'ny filokana alady ariva mbola makany amin'ny fampediana kola voafatotra ny tongony misy devoly mihitsy mitarika an'iny tongony iny ho any amin'ny zava-dratsy ka amin'ny raika ambin'ny folo alina vao miditra ny tranony voafatotra ny tongony ho any amin'ny zatradraraka an'Andriamanitra fotoana ihany ko androany vao izy Jesosy no amanao androany izy avy mangetaeta ovana androany manao valelo mafy atsika jiaby amany fatorana rehetra amin'ny teranao ane amany fatorana amin'ny tananao ane Jesosy androany mila vavaka za mila vavaka amen samy miteny Jesosy mamonjy izy avy mivavaka ny Jesosy mamonjy tonga eto azafady mba atsangano ny tanany sady manao aleloia tsy ho ataotsika narana fotsiny zany fa tena iainana amen voafatotra ny tanana zay reny olona fangafanga tanana mangala bola mangala tanzao mpangalatra fangafanga tanana maninona hoe teneniny eo akaikina aza mba fangafanga tanana mba teneny rahalahy eo akaikinao tandremy ty fangafanga tanany te teneny anabavy angatao maso lavidavitra anao mangalatra misy karazan'olona mangalatra tsy mety raha tsy mangalatra efa manana fanahany hiaratra mihitsy ao anatiny ao hoetiny devoly mangalatra ndefa ao anatiny dity folo milaza hoe aza mangalatra fa be da be ny olona mampiasa ny ty tanany ty angalana voafatotry ny devoly ary taritiny devoly amin'izany hialatra izany izy mba aloton'olo hialatra ny tanany mangalatra zavatra olona mangalatra lamban'olona mangalatra kanjon'olona mangalatra volan'olona mangalatra zay alatra rehetra hosi Jesosy hoe vao izy androany ihany keo dia tsy sitrapony Jesosy tsy mahafa-po any Jesosy no hoe nitsangana tamin'ny maty fotsiny ianao mivavaka amin'ny Jesosy mamonjy fotsiny ianao vita batisa ianao nefa mbola mangalatra mila olo marina Jesosy amany fatorana rehetra anao ane Jesosy androany amena dia amena mafy be zany amany fatorana rehetra anao ane Jesosy androany ka afaka hitenanao Jesosy nanafaka Jesosy namonjy olona afaka aho samy mitsangana dia miteny olona afaka ao androany tavery zao ny tananareo
asa vela voafatipatitra olona afaka androany atao fitanana anankiroa. Amen. Makatoerantsika rehetra tompoko. Tsy afa-po Jesosy raha tsy afaka ianao. Ndao ane mba ho raisitsika tsara an-tsaina hoe ino olo Lazarosy mandeha eny an-tsena miaraka amin'ny lambapaty. Dia hoy izy malagasy hoe mpasavy iny. Dia hoy izy ny sasany hoe matotoy iny. Lambapaty ve no entinao any an-tsena? Lambapaty ve no entinao any am-piangonana? Lambapaty ve no entinao makany am-pianarana? Aza miaraka amin'ny lambapaty tsony. Aizany amen. Aza miaraka amin'ny lambapaty tsony. Aza mitafy ny lambapaty tsony. Aza manaiky voafatro ny lambapaty tsony. Manomboka androany Jesosy manafaka anao. Jesosy manafaka anao. Jesosy manafaka anao. Alleluia. Rahalahy sy nabavy, betsaka amitsika no maniry mba ho ampiasain'Andriamanitra. Izaho mba maniry mba ho ampiasain'Andriamanitra. Ohatra hoe mampianatra sekolady, ohatra hoe mitory teny, ohatra hoe mitona olona, ohatra hoe mitendry zava-maniry ao am-piangonana, ampiasain'Andriamanitra. Mendraikitra zavatra ao am-piangonana, ohatra hoe pasteur, ampiasain'Andriamanitra. Tena hoe mampandroso ny asan'Andriamanitra. Izavy amintsika mba maniry hoe ho ampiasain'Andriamanitra. Atsangano mafy hoe nitanana azafady mba ho hitan'i Jesosy. Tanao fa tsy maintsy aloha anao ahafahana aloha. Ndao jerentsika ty tantara anankiray eo Marka ty 1:20. Alleluia. Marka 1:20. Atombokitsika ny vaky teny amin'ny 9 ka hatramin'ny 13. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha nakaiky an'i Jerosalema tamin'ny Betifaka sy Betania any tendrombohitra Oliva izy ireo, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo roa. Ary raha vao midina eo nareo miaraka amin'izay dia ahita zana-biriky mifatotra. Eno tsara, ahita zana-biriky mifatotra izay tsy mbola notengeran'olona ianareo, fa ao izy ka eto aty. Ary raha misy olona manontany anareo hoe ahoana moa no anaovanareo zao, telazao amin'ny tompony hoe telazao fa misy ilany tompo azy, dia avelany hoentinareo miaraka amin'izay izy. Alleluia. Misy raharaha ilany tompo ao anao hoe, sa hoe miteny hoe misy raharaha ilany tompo ah. Sa hoe miteny na dia mbola tsy zany izy amin'ny fanorinao hoe misy raharaha ilany tompo ah. Fa izao mila vahana aloha. Hoy Jesosy hoe mandehana amin'ity vohitritsynareo io tanàna io rehefa tonga ao tanànanareo dia ahita zana-biriky maninona mifatotra. Zana-biriky maninona hoe mifatotra. Rehefa tonga anareo ho hitanareo zany dia izao vahao izy. Vahao izy. Alao amin'izany fatoran'izany izy. Alleluia. Dia hoeto mankaty rehefa manontany tompo hoe fa maninona no zana-biriky no vahanareo? Io ane tena zana-biriky mbola tsy nitengeran'olona io hoe mbola tena matanjaka tsara hoe zana-biriky tena mbola tsara, mbola tsy antitra hoe nopeko tato an-trano tato, fa ahoana zao ataonareo, mangalatry nareo. Dia zao fotsiny izay Jesosy tenenina aminazy hoe zao ny antony amahana ity zana-biriky ty hoentina izy ty fa misy raharaha zay ilany Jesosy azy. Alleluia. Aizany alleluia nao ry akoron-drano. Misy raharaha ilany Jesosy azy. Mampalahelo mahita olona manana andraikitra ao am-piangonana fa mbola voafaritra fitsangajangana. Mampalahelo ny olona mahita olona manana andraikitra ao am-piangonana mbola voafaritra ny lainga, mbola voafaritra ny vankalana sy ny tsy fitiavana. Mampalahelo.
mahita olona manana andraikitra ny am-piangonana nefa mbola voafatony fahazaran-dratsy. Noho izany tsy hamokatra ianao, noho izany tsy akasitrahan'Andriamanitra, tsy akasitrahan' Jesosy ny farimpona azy ataonao, fa tsy maintsy ianao androany manolo tena ho an' Jesosy ka milaza hoe Jesosy ao vao aho ako afaka tanteraka ao androany amin'ireo karazana fatorana rehetra matora amin'ny devoly ahy. Avao a Jesosy ao, ary rehefa avy dia ho hitanao ampiasanao Jesosy, ampiasanao Jesosy, ary ho lasa fanaka ame amboninahitra ao an'Andriamanitra ianao, asoan'ny asan'Andriamanitra ianao. Dia raha Jesosy aizany aleloindra lasana bavy reto fa ao izy misy raha ilany tompo azy. Ianao ane ilainy Jesosy raha nabavy ianao ane ilainy Jesosy raha lahy ny mpiara-monina mety tsy mila anao satria mavomavo angamby ianao kely ianao, mety ny fianakavianao tsy mila anao satria tsy manam-bola angamby ianao, fa izao Jesosy mila anao andeha toriteny, mila anao andeha anao ny asa, mila anao andeha apitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay Jesosy ianao. Zay faly amin'izany dia ao ka iravoravo izy mba hitsikitsiky hoe kaiza mba ilainy Jesosy ihany. Tsy mba faliny amin'izany ve ny rahalahy rehetra e? Mety mpiara-monina milaza hoe tena tsisy ilana an'le rangaty, tsisy ilana an'le raha matoty, fa Jesosy mila anao. Ary ny asan'Andriamanitra zay ataonao dia andraisanao fitahina, andraisanao fanasitranana, ary andraisanao saliboninahitra rehefa tonga any an-danitra ianao. Mila anao Jesosy. Halleluja. Betsaka mipiasa, betsaka mivokatra fa mipiasa amin'ny vitsy. Mila anao Jesosy ampandrosany ity Jesosy mamonjy ity. Mila anao Jesosy fandroany alohantsika menakavy e. Andao hiteny hoe avao a Jesosy ao, vao a Jesosy ao, alao ny fahazaran-dratsiko rehetra, poteo ny fiainan-dratsiko rehetra, avao fatorana amin'ny lelako, fatorana amin'ny tanana, fatorana amin'ny tongotro, fatorana ao anatin'ny foko, poteo ny gadrazian'ny devoly rehetra. Izy amin'ny vonina hivavaka amin'izany tahaka izany androany, izy amin'ny vonina hivavaka tahaka izany androany. Zao no afatra malaza indrindra nanako ako hatreny taloha, tontolo izao Andriamanitra dia mahafaka andao. Izy te matsangatsika re, izy te narevesa rano tasa Andriamanitra dia mahafaka andao. Zao no afatra fatamalaza indrindra eratany izy ranomasina, mbola tantarao indray fa ny Andriamanitra dia mahafaka anao. Halleluja. Izy dia mahafaka anao. Izy dia mahafaka anao, narevesa rano tasa Andriamanitra manao valany mafipetsika jiaby maka toerana tao mpitahin'Andriamanitra daholo. Voandroany ianao vao tonga eto amin'ity toerana ity, fa zao ihany ny Andriamanitra dia mahafaka anao. Ty veron-dalana ndrindra ny taona maro anao, fa ny Andriamanitra mbola mahafaka anao. Mety efa tafavoaka tany am-pasana anao fa mbola voafatipatotra, ny Andriamanitra dia mahafaka anao e. Afaka mamerina an'izany ve nareo isa roa telo ny Andriamanitra i. Amen. Tena mila mandray an'izany tsika. Dia rao Jesosy rehefa tonga teo amin'ny tanàna izy roalahy dia gaga tokoa, fa io misy zanakomby, zanaka briky mivatotra. Rehefa tonga izy roalahy tonga dia mivana, tsisy alaro alaharo, drakidrako mapotaka tonga dia vavana, tonga dia tsisy alaro alaharo, tonga dia vana, tonga ny tompony rehefa avy eo hey mpangalatra, mety mitsoka sifle mihitsy, mpangalatra. Dia hozy izy roalahy kalma fotsiny,
zao a Jesosy maniraka anay ary ty zanabirikinao ty ilainy Jesosy, zany ny antony amahanay azy. Ozy izy le tompony eny ary hoeto izy, ary ino no nitondra an Jesosy teto vohitra teto tanàna. Ianao koa dia mbola hitondra an Jesosy teto vohitra amin'ny teto tanàna, ny teto région, ny teto faritany, eny an-tany ampitan-dranomasina e. Aizany amainina amin'izany ho any ampitan-dranomasina. Tsika anao zao mba mila missionnaire, mandeha makany Afrique, mandeha makany Mayotte, mandeha makany La Réunion, mandeha makany Maurice. Iza mba maniry an'izany mba manaova amainina, mila missionnaire. Fa zao mila afahana aloha anao, mila vahana ny fatorana aminao, dia tondra an Jesosy manerana an'izao tontolo zao ianao. Aizanareo amin'izany ala toriteny tsotsotra mahafinaritra zany, tsy baolina no andehananao any ampitan-dranomasina, tsy politika no andehananao ampitan-dranomasina, tsy fianarana, fa izao hitondra an Jesosy tahaka n'ilay zanabiriky. Fa mila afahana aloha ianao. Ianao Jesosy ry havana, misy tana raha ilan'ny tompo anao. Mazava tsara avy ateto e, mazava sa tsy mazava e, misy raha ilan'ny tompo anao. Fa mila afahana amin'ilay fatora, afahana amin'ilay ketra, afahana amin'ilay zavatra mamatipatotra anao, dia ho hitanao fanakao miamboninaty anao. Inona ny zavatra ilaina? Zavatra roa no ilaina: vavaka sy fanendren'ny tanan Jesosy. Iza mahalala ny tantaran'ny Paoly Silasy nareo azafady tao tramomaizina. Ny vavaka nanapatapaka ny fatorateny aminy hatsangano eny tanany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:12 zany. Androany dia vavakantsika, alleloia, vavakantsika androany a, ho afaka daholo zay voafatipadotra rehetra eto e. Sady afaka manao asan'Andriamanitra ianao, voatay ianao, ary ny ray androany dia ho any an-danitra ianao, ho any an-danitra e. Azany alleloia amin'izany ho any an-danitra zany. Samy miteny ohatran'izao dia tondroy ny lanitra ho any an-danitra e. Zay tsy manono lanitra amin'izany hafahafa, avereno ho any an-danitra e. Alleloia. Ndao ane vakina amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:12 hoe fa mila vavaka io. Manomboka amin'ny andininy 27 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny efa nandalasy ny tampokapoka ireo, dia nasainy natao tao tramomaizina, ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tramomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy, dia nataony tao amin'ny tramomaizina anatiny indrindra izy ireo, ary ny tongony nobolokiny mafy, nobolokiny mafy tamin'ny boloky hazo. Ary no mamantona alina dia nivavaka. Mihaino tsara ve? Ary no mamantona alina dia nivavaka sy nira fideranan'Andriamanitra Paoly Silasy. Ary niaino azy ireo ny mpifatotra, tsy pilo hoe niaino azy ireo mpifatotra, ary nisy horohorontany mafy, mafy dia mafy avy tampoka, ka niozongozona ny fandrenan'ny tramomaizina, dia nivo niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra. Ny vavy koa ninona hoe mafimafy e, ny vavy koa ninona hoe ny fatoran'izy rehetra. Raha mivavaka tsika androany a, dia fatorantsika rehetra mivady ôly androany. Jesosy anao izany, iza mivonina hivavaka azafady. Fa zay tsy mivavaka dia voafatotry miaraka amin'ny lambapaty izy mody androany. Iza ny dia hiaraka amin'ny lambapaty mody androany. Fa misy olona eto androany a, fa miaraka mosoara ny vehivavy izy androany mody a, miaraka amin'ny lambapaty mody izy androany a, tsy ambikimbikina eraka ny goudron, ary tonga otrano izy dia matory miaraka amin'ny lambapaty, ary dia lasa raha-pitsombarara izy makana amin'ny toeram-piasana mbola miaraka amin'ny lambapaty eo ambony seza. Fa faniriko androany, fanirina amin'ny rahalampanompon'Andriamanitra androany, tsika rehetra tsisy miaraka amin'ny lambapaty tsony, mivavy fatoran'izy rehetra, zay mivavaka androany, zay taraina androany, zay atsoatso androany, Jesosy anafaka azy. Azany alleloia, Jesosy anafaka azy. Tao anatin'izany a, reo tsara ny tantara ao anatin'ny
tamaizy sorola tena sina reny boloky azo zany dia hazo anakorono atao inona atambatra atao inona hoe atambatra dia apetraka eo amin'inona mafy be apetraka eo amin'ny sofina apetraka iza hoe eo amin'ny tongotra dia serena blanc dia asiana cadenas zany boloky azo zany dia mitambatra ao anatin' zany ny tongotra akoatran'izany amin'ny mahagadra azy dia tsy maintsy fatoa tsy maintsy misy karazana afatra saina ihany koa eny amin'ny tanany dia ao anatin'ny gadra ao izy roalahy niaraka tamin'ny olona be da be tao amponja zay nisy fatorana avokoa tena mafy zany riava mpanompon'Andriamanitra lehibe mba zakanareo ve raha hoe izaty iny lasany atamora ony dia nalefany olona tao amin'ny tramomaizina ony dia tsy manao tao ny garde à vue fa tena fatorany tongotra ao matanany iza mety mahazaka mameritreritra an'izany minao fa betsaka ny tsy ahita tory a mpanompon'Andriamanitra lehibe tahaka an'izany ry havana no ny endrikendrika no ny sotasota no ny fanenjena fivavahana tsy fitiavana fivavahana atao tahaka an'izany ry havana telo izy roalahy ny fery manaintaina kapoka manaintaina ny tongotra tsy afaka metsika ny tanana tsy afaka metsika sarotra ny raharaha hatrany amin'ny 20 alina hatrany amin'ny 120 alina niaritra teo naninona hoe niaritra teo fampijery fotsiny ao anatin'ny azy ny kongona manindrona ihany ny moka mamely ihany tsy haiko misy parasy hoan'ny parasy amin'izany ny atsika ihany keo moa na ny hafanana be efa zay tsy izy sarotra zany iza taminareny efa tany amin'ny violon mba hatsangano hoe ny tanana eny misy aneny endrikendry dia lasa tany tsy ny olona tany amin'ny violon rehetra dia hoe olona rasy daholo fa voaendrikendrika fa mataonao tonga eto dia nafahan'i Jesosy tany ianao ry havana mafy zany kanefa na dia mafy esa mahery ny vavaka maninona hoe mahery ny vavaka tsarovy zao tory-teny zao raha tratra ny endrikendrika anao ka miditra violon ndray androany da lasa ny aponja ndray androany mety tena vita sony mihitsy fa tena ny aponja mandritra ny 3 taona ianao na mandritra ny 5 taona no ny endrikendrika no ny amin'ny fifantsonjavatra ihany keo dia tsarovy ty tantara ity fa Jesosy Paul Silas no Jesosy nao afaka manafaka anao na manana na tsy manana mahitahita ianao na tsy manana mbola sesika atseroa ianao tsarovy ty tantara ity fa Jesosy nao dia afaka manafaka anao anatin'ny fonjo ny tramomaizina ame fanafana tanteraka ao anao minao an'izany ve nareo rehetra fa tamin'ity fotoana ity mbola voavoatazona fotsiny izy roalahy fa nivavaka ny ianao tamby 12 alina nivavaka manova zavatra rehefa vita mivavaka dia nirafiderana so ihany fa nivavaka nivava tsy mba voavatotra ny lela tsy mba voagatra fa afaka miteran'Andriamanitra tsara ny lomba afaka miandrandra kely alleluia iza no afaka mba mahatsapa androany mba afaka mivavaka ny vavany ny lelany mba hatsangano ny tanany zay mba hoe afaka mivavaka ny any sasany mantsy io vavany io dia nampiasaina iady aman'olona fotsiny ny any sasany indray dia nampiasaina ino ambary fotsiny ny any sasany indray dia nampiasaina hirahira zao tontolo zao fotsiny fa ny anao androany raha manambavy ianao tahaka amin'ny Paul Silas andao hoe tsika miantsoantso an'Andriamanitra afao fojeo afao am'ty fatorany ty fa hidina eto Andriamanitra anafaka alleluia nivavaka eto roalahy tsy vavaka ohatran'le mitsako silikoma misy karazan'olona manao vavaka mitsako silikoma bitsika fotsiny dia asagaga anao raha tsy mety afaka fa nivavaka eto roalahy dia heny ny olona rehetra
Ohatra izy tao rahalahy vao tonga androany re to mivavaka izy fa tsy hoe izy tao rahalahy tao hatramin'nymaizina dia nanao fotsiny ozy ny olona angambo hoe inona zany voalavo fotsiny mandehandeha atao hatramin'nymaizina zany. Mila eny ny olona akaikinao mivavaka ao. Resy lahatra amin'izany ve nareo? Aza mijanona ty vavaka pitsipitsika, vavaka mitsako silikoma, fa mila eny ny hafa ny vavaka ao. Inona mba tonga zany? Amin'izay anao mba mivadoka tsara, fa tsy hoe isaky ny tonga ty am-piangonanao dia mivavaka ny hafa foana ny renao, vavaka ny hafa foana ny renao dia manjary ny anazy no enao, fa ianao koa mba mivavako anao, mba mivavako anao. Keny ny olona tao hatramin'nymaizina tsara hoe za fa mivavaka izy roalahy. Fantatry ny olona tsara ny tonom-bavaka nataony, matoa ny olona heny, matoa heny ny olona dia zao misy fantatra ny olona hoe miantso Jesosy izany, miantso an'Andriamanitra, miantso ny fanamasina, miantso fanafana izany. Ry taloha raha tsy tonga eto, ry sekolilady tonga eto, raha teo afaka ianareo, teo vaovao ny fatoranareo, mila miantso azy tahaka ny Paoly Silasy. Manaova aleloia izay vonina rehetra. Fanafana ty andro ambaraina ty, fanafana ty andro ambaraina ty. Ho an'izay rehetra miantsoantso eto dia izy fanendreny tanany Jesosy eo, izy fanendreny tanany Jesosy eo. Mivoaka mivaravarandreo ianao, tsy miaraka amin'ny lampam-patitsony ianao, fa afaka tanteraka. Samy miteny hoe afaka tanteraka. Tsika rehetra taversion tananao anankiroa, afaka tanteraka. Amen. Ry havana malala, fotoana mety androany, tsy tiana hiaraka amin'ny lampam-paty motsony ianao, vao Jesosy Jesosy. Amen. Rehefa nivavaka izy roalahy, nisy orotany mafy dia mafy, zay le herin'Andriamanitra zay. Isy herin'Andriamanitra ilatsaka atao am-piangonana. Herin'Andriamanitra tsy taty ny tevoly, herin'Andriamanitra tsy taty ny fahazaran-dratsy, herin'Andriamanitra tsy taty ny fatora, fa tonga tena mba ny fatorana rehetra tamin'izy roalahy zany, ary hatramin'ny kadra rehetra tao anatiny nivady olo ny fatora, tapaka ihany koa bloky azo tena aminazy ny moralahy. Amen. Mafy be zany. Niva. Alleluia. Aizany alleluia nareo. Izy fatorana mivandro any raha mivavaka tsika, zay mivavaka ihany mahazo zavatra androany, zay mivavaka ihany mahazo zavatra androany. Ary ao anatin'izany hatramin'ny fatorany aretinao dia tapaka koa zany, ny fatoran'ny olona anao tapaka koa zany. Alleluia. Misy hira anankiray malaza hoe afaka aho, kanefa tsy nandray ny olona mihira an'izany toa tsy afaka akory. Ary na dia mpisotro toka ety milaza an'izany fandroany fanafana tanteraka. Inona zavatra ilain'androany? Ny fanendreny tanan'i Jesosy ao anatin'ny mivavaka. Alleluia. No anendreny tanan'i Jesosy ianao. Tao anatin'ny Baiboly, tsy ho vakitsika tsony zany, ao amin'ny Luka 7:20 andiny 2:20 dia misy vehivavy anankiray voafatotra ny devoly. Luka 7:20 andiny 9:20. Tonga tao am-piangonana io vehivavy io. Ho an'izay tsy manoratra dia afaka mijery aty izy. Mizara nareo rehefa mihaino toriteny mijery mpitoroteny. Henoia. Tonga tao am-piangonana ty vehivavy anankiray nanjoko. Naninona hoe? Nanjoko. Matetika ny olona manjoko dia mipampitana zao foana, tsy nahatraka. Dia tao no mifanenany tamin'i Jesosy, ary dia niteny tamin'i Jesosy hoe raha vehivavy, afaka mirofinao ianao. Ary miaraka tamin'izay dia napetraka Jesosy teo amin'ilay vehivavy ny tanany. Zay le hoe Jesosy manendry. Azonareo tsara? Napetraka Jesosy teo amin'ilay vehivavy ny tanany. Mazava sa tsy mazava? Ary vao napetraka Jesosy teo ny tanany, miaraka tamin'izay popoka, papapapa, ary amin'ny lamosina, popoka tany amin'ny hatoka, popoka ny soroka rehetra, ary dia nitrakara vehivavy, ary dia afaka zao matsara izy. Tonga eto ihany koa anao tahaka n'ity vehivavy ty, fa androany ihany koa dia hitraka ianao, androany ihany koa dia hivany fatorana rehetra aminao. No everiny olona ilay vehivavy fa hoe
hatramin'izay izy tonga am-piangonana tsy fantatry ny hoe dia volo mahazo azy fa Jesosy malala ny zavatra rehetra. Ozy Jesosy tamin'ny olona hoe izy aminareo izy izy a no manana briky na omby dia mifatotra zany amin'ny andro sabata dia tsy alainareo izy na vahanareo a dia hoentinareo a andeha sotro rano fa nareo veo izy Jesosy raha manana omby a na briky a mifatotra amin'ny andro sabata dia efa eo izy voafatotra ny tongona voafatotra ny tenda dia inonareo avy any am-piangonana dia avelanareo fotrany sabata androany a za tsy mikitikitiky anao a janony anao eo matetika mantsy any ambanivohitra any rehefa te sotrano reny omby reny dia dia ianao veo izy dia avy any am-piangonana hoy Jesosy dia avelanao imama fotsiny ny ombinao fa tsy mba vahanao izy dia hoentinao mandeha misotro rano. Ka ity vehivavy ty hoy Jesosy a dia zao ity vehivavy ty a dia nafatotry ny devoly a nandritra ny 20 taona ka noho izany nendrika ho azy raro no azy androany afana amin'izay mifatora ny zary izy. Aizany aleloia zany ve tsy tokony hanao aleloia tsika rehetra any amin'izany asandrato ary mitana dia hofaofay dia manao aleloia tsika jiaby. Androany tsy amaraina tsy ambadika maraina tsy raha pitso na raha afaka pitso na amin'ny ray vola na amin'ny heritaona fa anio e Jesosy nendrikazy no afahany amin'izay fatorany zany anio dia isaraka tanteraka amin'ny lamba-paty ianao vary ianao e dia rao Jesosy raha lasirabavy mihaino tsara dolo veny rahalahy rehetra azafady mihaino tsara dolo veny anabavy rehetra azafady inona nahatonga an'izany lay fanendreny tanany Jesosy misy hira anankiray milaza nanendria ilaira lay fanendreny tanany to misy karazana hira tsisy fanendreny tanany to misy karazana vavaka tsisy fanendreny tanan'Andriamanitra dia miala maina satria vavaka maniditsidina ohatra ny angidina fotsiny sy ny tsiditsidina maniditsidina ohatra amin'ny papango hira maniditsidina fotsiny fa ny hira zay misy fanendreny tanany tompo ny olona toritory fosy mangorakoraka tsy mba ataona Andriamanitra tsinitsininy hira miakatra alleluia mandoka ny planfond io mandoka n'io taolona io miakatra ny an-daniny vavaka tahaka izany na misy mifanendreny tanany Jesosy latsaka amin'ny ranomasina rehefa manendrina ny tanany tompo ary ao anatin'izany anaovan'i Jesosy opération anatin'ny fonao manafaka mifatorana fahazaran-dratsy fijangatsangana faratsiana halatra fiainan-dratsy rehetra ary lasa olona vaovao ianao hoy ny baiboly hoe raha misy l'homme Kristy dia olona vaovao izy samy miteny tsy miaraka amin'ny lamba-patitsony amody androany taverzao ny tananareo tsy voafatotry ny lamba-patitsony amody androany amen Lazarus vaovao aizany alleluia Lazarus vaovao dia rao Jesosy ilaina le manendry ahy ao anatin'ny vavaka jereko koa ao amin'ny marika toko 7:2-3 ka hatramin'ny 5:30 nisy mona marenina maninona hoe raiky dela dia nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany Jesosy tanana eno tsara azafady marika toko 7:2-3 ka hatramin'ny 7:30 dia ao anao Jesosy tsy telo Jesosy dia tonga tena metra tanana taminy fa netiny Jesosy ny tanila kely netina ninona hoe netiny tanila kely ndao andolo vahoaka etsy miandro hoe tonga dia ahita fahagagana indray androany fa netiny Jesosy ndao aloha aty dia nararamaso daholo ny olona fa hoana koa ary netiny tao ambadiky ny trano raha tranony teo netiny tao ambadiky ny tamboho tao alleluia tena androra izy tena petany tamin'ny masony tena aveo ny lelan'le zalandray nangaronina mba hafa koa zany mahery mantsy ny tanany Jesosy amen
taony vakina vetivety azafady mba tsy ho disitsika marika toko fafito alohan'ny vavahantsika ty ny tena Andriamanitra vakitsika farany dia rehefa avy eo mivavaka tsara daholo e marika toko fafito andiny faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo ary nisy amin'ny anarany to ary nisy marenina sady rakidela anankiray nentina teny aminy ka nangataka tamin'ireo mba hametra tanana aminy ary nitondra andra lehilahy nitanila niala teo amin'ny vahoaka izy ka nangarina ny sofiny naninona hoe sady ataovatra zao ny sofinao nangarina ninona nangarina ny amin'izay tadidina tsara nangarina ny sofiny tamin'inona tamin'ny ratsan-tanany ary nandrora ka nanendry ny lelany le sofiny zany nangaron'ny Jesosy alleloia dia ny lelany indray le roran'i Jesosy iny a dia nataony tao amin'ny lelany manaiky ve ianao raha ohatra ka mba atao an'izany ndroran'ny pasteur atao eo amin'ny lelanao be da be aminareo ny tsy anaiky fa ty lehilahy ty a nanaiky roa rehefa norana tamin'ny tany mbola nalaina dia nalefa tao am-bavany indray dia ny tanan'i Jesosy nanao an'izany ny tanan'iza hoe ny tanan'i Jesosy mila misy ilay fanendren'ny tanan'i Jesosy mahery ny riavana ny tanan'i Jesosy ny jamba rehefa ny tanan'i Jesosy mipetraka teo am nahiratra ny mason'ny jamba ny marenina dia ny teny ny marenina alleloia dia hoy ny ten'Andriamanitra eto hoe rehefa nataon'i Jesosy zany zavatra zany dia zao a nihiratra nareny sofiny ary nivany fatoran'ny lelany fatoran'ny inona hoe ny lelany lay fanendren'ny tanan'i Jesosy fikasihan'i Jesosy engare mbaikasika anao Jesosy androany misy karazana vavaka misy fikasihan'Andriamanitra mihitsy misy hira fiderana misy fikasihan'Andriamanitra mihitsy misy toroteny misy fikasihan'Andriamanitra mihitsy iza mahatsapa voakatsiky zany toroteny zany zao amen fikasihan'ny tanan'i Jesosy fanendren'ny tanan'i Jesosy na mahafatorany lelany tena afaka mifatorany lelanao Jesosy androany mba tsy ho mpirahirany zao tontolo zao tsony anao mba tsy ho mpiteny ratsy tsony anao mba tsy ho mpana ratsy olona itsony anao mba tsy ho mpifosafosa olona tsony anao tia mahafatorana rehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra androany mba tsy ho mpijangajanga tsony anao mba tsy ho mpamalivaly ray aman-dreny tsony anao mba ho zaza endry anao manomboka androany alleloia ny tongotra ao tsy azony devolo entina any amin'ny bara any amin'ny adina kola any amin'ny alatra ny tananao tsy azony devolo fezina itsony rizina zanaka vavy babo afaony fatorana amin'ny tendanao afana tanteraka anao androany inona ny zavatra ilaina andeha hivavaka indray mila miantso zay miantso ianaran'ny tompony ho vonjena amen ho vonjena zay miantso eto zay miantsoantso eto zay mitaraina eto fotoana androany anafananao amonjenanao samy mitene tsy miaraka amin'ny lambapatsony zao vehivavy zao tsy miaraka amin'ny lambapatsony zao lehilahy zao fa vahan'i Jesosy ao androany aizay amen anareo halleluia 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 misy fanendren'ny tanan'ny tompo anatin'ny ty iray ty ho an'izay tena manao an'izao fanomponan'Andriamanitra zao amin'ny fo izy fanendren'ny tanan'ny tompo androany fatorana rety fatorana tamin'ilay vehivavy valo amby folo taona nivany araka tamin'izay samy mitene mahery ny tanan'i Jesosy samy mitene tendreo amin'ny tananao a Jesosy ao ho afaka mifatorako rehetra manao fa amen ho afaka mifatorako rehetra amen telo ambenipolo seninjato nanendry ahy alleloia ivavaka ho anareo koa zay maralahy tsika sanao pasteur mandroso eto aloha eto ivavaka ho an'ireto olona reto dia ny tompony anafaka anareo telo ambenipolo eninjato nanendry ahy alleloia tsanga antsika rehetra tompoko
Mitsangantsika amin'izao fotoana izao. Evita faveri nalahe ataovy amin'ny fonao rehetra izany disy fanendren'ny tanany tompo a na dia ao anatin'ny hira izy na dia anendry anao sady ny tanany Jesosy amany fatorana rehetra fambo la isy za amonjy naredy ahy naredy ahy naredy ahy ifaliny farahiko itumari naku santinane rian averitsika indraba andeha ny hevitra aho fa very ihevitra faveri nalakelo hereri tena itu fambola isa yamonjy ahy la isy za yamonjy nanety ahy nanety ahy narety ahy ifa samy mira fotsy raray ahy akotsapanao anatin'ny hira sady fa manentanao miova ny fiainako sady nanety ahy Jesosy ako sady nare ianje atamizay diso mitariky ahy atambiliza easy come taricchia e ti arachiate atare non ifittiamo gli anni alleluia assandato un tana sigaretta diai ifalini faraiku eu vavaka nareo ratsapanao fa manendy anao tanan'Andriamanitra tanan'i Jesosy nanendy ananendy ahy ifalifanaky nanendia ia Jesosy o oentinay ambavaka zay rehetra tonga eto amin'ity maraina eto zay voafatotra tsy voaketsa rehetra tonga eto androany maraina Jesosy o tsy misy miala eto amin'ity toerana ity fa mbola voafatopatotra ny famotana sy faratsy fandray fanafana tantera andray fanafana feno zay rehetra miala eto androany fa afaka zay tompo amin'ity maraina ity